Androany kosa no namarana ny fitsidihany tao États-Unis ny délégation nantarihin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina araka izany tompona andraikitra ambony maro no niaona tamin'ny omaly mialohany nandao zany tanteraka ny États-Unis. Voaporofo tamin'ity dian'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tany États-Unis ity fa miverina amin'ny laony ny fifandraisan'ny États-Unis sy ny firenena malagasy. Manam-pahefana ambony maro no niaonany tamin'izao dian'izao. Omaly dia ny sekretera-panjakana lefitra miandraikitra ny raharaha aty Afrika Ramatoa Linda Thomas Greenfield no niaonany. Ankoatr'izay dia niaona tamin'Andriamatoa Minzo, tale jeneraly tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI sy Andriamatoa Georges Tsiboris ao amin'ny departamentany Afrika ihany koa ny tenany. Avy eo dia nifanesy ny fiaonana tamin'Andriamatoa Ralph Moss, filoha-hevitra ny raharaham-panjakana ao amin'ny Seaboard Corporation. Nisy ihany koa ny fiaonana tamin'ny Dr Jim Yong Kim, filohan'ny banky iraisam-pirenena sy Agapito Mendes Dias, talim-panatanteraka ny banky iraisam-pirenena. Ankoatr'izay dia nifampitafa tamin'ny Stephen Greenleaf, filohan'ny ExxonMobil, sy Walter Kensteiner, talihan'ny ExxonMobil aty Afrika ihany koa ny délégation. Nisy ihany koa ny fiaonana tamin'Andriamatoa Jen Arman sy Dr Mond Myongwawa avy amin'ny Woodrow Wilson Center. Tsy ny vahiny ihany niaona ny filoham-pirenena fa afaka tafa tamin'ny teratany malagasy miasa ao amin'ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena ihany koa izy tamin'izao dian'izao ary niaona tamin'ny mpiasan'ny ambasady ao Washington. Ho atsy Frantsa indray ny délégation natarihan'ny filoham-pirenena rehefa vita izay fitsidiana tany États-Unis izay. Ka ao Frantsa dia iaona amin'Andriamatoa Abdou Diouf, sekretera jeneraly mivondro ny tany teny frantsay izy amin'izany. Izy ny mpandraraha malagasy sy ny solotena ny anteny mera mivarotra malagasy hamonjy ity délégation ity ao Frantsa.